don't need permission, made my decision. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Spaghetti Francia, Spaghetti Francia, Spaghetti Francia, safidyko, safidintsika. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop beau avec Logité. T-Paze Rat Blaze. Préservatif lubrifié en latex pour hommes. Blaze, manolotra anao, Logité. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Logité. La saveur ultime des fruits. Dynamique, ne t'arrête jamais. Dynamique, de l'énergie à boire, vous présente Logité. Couche slippers, couchate kisaka. Manolotra anao ny Logité. Ijery ny Logité miaraka amin'ny Ice Pop Drinks. Bijouterie vite vous la mail. Tongava malaky ao amin'ny galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box. Manolotra ho anao ny Logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Faly miarabantsika rehetra amin'izao alatsinainy faefatra amin'ny roapolo ny volana aprily izao iretin'ny lohateny miandratsika atao anatin'ny tapany voalohany ny Logité. Nigadana teto Madagasikara ny sabotsy alina teo i Claudine raha izay mamonjy mitony ny fitsaboana azy eny amin'ny HRA. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray dia ho apetraka amin'ny taom-pianarana manaraka ny tetiandro vaovao. Tanjona ao anatin'ny hetsika herinandro ny fahasalaman'ireny sy ny zaza, ny fampidinana hatrany, ny taham-pahafatesany ireny sy ny zaza eo am-piterahana. Voafidy hatrika ny fihodinana faharoa eny amin'ny fifidianana filoham-pirenena ao Frantsa, ny fahafito ny volana May izao i Marine Le Pen sy Emmanuel Macron. Ireo rehetra ireo no hiara-bananao tonga soa ato anatin'ny Logité, manasanao ampanazana ihany koa hiaraka aminay hatramin'ny farany. Tapany faharoany ity androany ity resantsika ny fanatanjahantena ary tsara fara no hiaraka amintsika eto. Tapany voalohany kosa hitondranay sy Pierdina Razafindramanana ny vaovao. Ary dia ao anatin'ny raharaha Claudine raha izay mamonjy avy hatrany. Toy ny fitsaboana azy Claudine raha izay mamonjy eny anivon'ny hôpital HRA ny sabotsy alina teo izy no nigadina teto an-tanindrazana ary manaraka ny fitsaboana notaky ny mpitsabo azy tany Maurice, ny mpitsabo azy eto an-toerana raha ny fanazavan'ny taleny HRA tamin'ny Rina Andriamalala sy Anja Rakotonorainy. Tsy mbola fantatra kosa ny fotoana ivoahan'ny hôpitaly raha ny fanazavana hatrany. Nigadina teto tanindrazana ny sabotsy alina teo ny mpandraharaha Claudine raha izay mamonjy ary tonga teto amin'ny hôpitaly HRA ny maraina ny alahady. Mbola tazomy eo anivon'ny sampana famelomanaina kosa izy raha ny fanazavana azonay fa noho ny tsy fahampian'ny efitrano dia tazomy eo amin'ny riana voalohany izy. Tamin'ny lahady maraina 23 avril maraina izy zany no niraisinay teto amin'ny hôpitaly teto. Misy moa zany taratasy ohatran'ny karazana hoe transfert avy any amin'ny hôpitaly nandray anazy tany no mandefa anazy aty ary nandraisana azy dia fanohizana ny fitsaboana miaraka amin'ny fanaraha-maso. Tsy mbola fantatra kosa ny fotoana ivoahan'ny hôpitaly, mbola manatanteraka ny fanaraha-maso takin'ny hôpitaly nandray azy tany Maurice ny hôpitaly HRA amin'izao fotoana izao. Io zany miankina amin'ny fivoaran'ny fahasalamana izay foana tsy afaka hiteny andro hoe firy andro satria izay daholo manko fantanen'ny rehetra tonga hoe mety firy andro izy mijanona ato, miankina amin'ny fivoarany olona rehetra ihany, miankina amin'ny fivoaran'ny fahasalamana dia amin'izay fotoana izay no ahitana hoe mbola tasonina izy na tsy tasonina intsony. Raha tsy hivina ny fahafolon'ny volana aprily teo ity mpandraharaha ity no niainga teto Madagasikara rehefa nahazo ny fahazon-dalana amin'ny tsabo-tena any ivelany na ny evasanina. Taorian'izay indrindra dia nisy ny fanambarana izay navoaka ny ministera nisy serasera.
nanambara ao anatin'izany fa narana avokoa ny lalàna manan-kery teto amin'ny tany sy ny firenena tamin'ny nandefasana azy tany ivelany. Tsy tokony toy ihany koa ny tsao mikasika izany satria rarahan'olon-tsotra fa tsy rarahan'nypirenena velively no resahana ao anatin'ny izany. Ho iatran'ny fanambarana izay fitian'ny Rinandriamalala sy Anjara Kotondrainy amintsika. Tsy raharaham-panjakana ny raharaha Claudine Razaimamonjy fa raharaha tsotra taky ny anenjehana ny rehetra ihany. Noho izany tokony hijanona hatreo ny tsao manasoketa ireo ministera sy ny filoham-pirenena mikasika ny raharaha iny raha ny fanambarana navoaka ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana. Ny filoham-pirenena raha teo efa nanambara fa mijanona ho ray aman-dren'ny vahoaka malagasy hatrany izy ary ny fampandrosoana ny firenena no imasony. Omaly ihany nitondra fanazavana mikasika ny fivoahan'ny mpanolotsain'ny filoha tany ivelany iny ny ministera. Andalana voalohany no marina izy ireo fa manana zo hotsaboana any amin'ny toeram-pitsaboana sahaza azy ny marary rehetra ninona andraikitra misy azy. Nalefa tany ihany koa ny mpandraharaha noho ny fangatan'ny fianakaviana sy ny toromarika ny mpitsabo teto toerana. Izany indrindra no antony nanomezan'ny ministeran'ny fahasalamana azy ny fahazon-dalana. Raha ho an'ny ministeran'ny fitsarana indray nandray ny andraikitra sahaza azy izy ireo tamin'ny fandefasana ny mpandraharaha ny fonja nanaraka azy tany ivelany. Anisan'ny nibanina tato anatin'ny fanambarana ihany koa hoe noraisina avokoa ny fanapahan-kevitra rehetra tamin'ny fijerenan'ny zon'olombelona. Mbola mitoy ny raharaha ary eo am-pelantanan'ny fitsarana ny fandraisana tanana izany rehefa afaka manao izany ny voapanga. Vaovao hafa indray kosa no tanterahana io maraina io ny fifamindram-pahefana teo amin'ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarmaria teo aloha ny jeneraly Paz Didier Gérard sy ny vaovao jeneraly Randria Mavalisoa Razafin-Dramaintso Girard. Nandritra izany nanambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena izay nanatrika izany fa tokony toy ny fiara-miasa na eo aza ny fiatona eo amin'ny fandraisana io andraikitra io. Anisan'ny nambaran'ny sekretera-panjakana vaovao kosa ny anohizan'ny USAD na ny unité spéciale anti-dahalo sy ny ady amin'ny kolikoly izay napetraky ny jeneraly Paz Didier Gérard. Iato kely sika ao anatin'ireto dokam-barotra fohy ireto dia mitoy ihany ny vaovao ao aorian'izay. Ary dia mitoy ny vaovao atao anatin'ny tapany voalohany logité hatrany isika eo amin'ny lafin'ny fampianarana mety ho apetraka amin'ny taom-pianarana manaraka eo ny tetiandro vaovao. Anisan'ny voafaritra anatin'ilay drafitr'asa momba ny fampianarana vaovao ny fanombohana ny fampianarana ny volana Marsa. Miandry ny fankatoavan'ny komisiona iraisam-pirenena iraisan'ny rehetra nefa ny fampiarana izany eto Antananarivo ihany no mba be resaka io drafitr'asa momba ny fanabeazana io hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary ny tafa tamin'ny miora miaron-jato sy zo Randretsalama. Everina tomboka ny volana Marsa hatramin'ny volana Desambra ny fampianarana eto Madagasikara rehefa ampiarina ny drafitr'asa ny fanabeazana hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary. Fanovana ny tety-androm-pampianarana izay natao hitsinjovana ireo mpianatra indrindra rehefa vanim-potoana ny fahavaratra sy ny vanim-potoana ny rivo-doza. Fanantadio fa ny eto Antananarivo ary misy impact amintsika ny calendrier scolaire. Amin'ny fotoana avy orana, amin'ny fotoana andalovan'ny cyclone, amin'ireny fotoan'ireny no mianatra ny mpianatra. Tadio tsara nefa fa rehefa mandalo ny cyclone avy ny orana ary Madagasikara dia faritra-dranomasina amoron-dranomasina zany hoe sensible amin'ny cyclone amin'ireny fotoan'ireny tsy mianatra ny mpianatra. Teneniko anareo zany sava any Analanjorofo sahirana rehefa nandalo ny cyclone ny reprise des cours ka tsy fanapa-kevitra ministre tsy fanapa-kevitra Paul Rabary fa tao amin'ny convention nationale tamin'ny octobre 2014 dia efa nitaraina ny mpampianatra tsy any amin'ny privé tsy any amin'ny public fa izay mpampianatra rehetra miasa any amin'ny faritra dia milaza hoe sahirana zay rehefa fotoana ny avy ny orana miakatra ny renirano nefa ny ankizy mandeha dia-tongotra any amin'ny 10 ka hatrany amin'ny 10-20 kilometatra mianatra mipita rano dia efa ny zavatra ny fanarahana ny fametrahana n'izay tanjona hiditra mois de mars izay tsy raha pitso akory dia atao.
tsy mbola tapaka tanteraka nefa ny fampiarana izany tety-andro fampianarana vaovao izany fa mbola ojiny iana lalina ka mbola isy fotoana ankatoavana azy na izany aza raha nanontany sekoly tsy miankina iray izahay dia nilaza izy ireo fa tsy mampisy olana amin'izany drafitrasa momba ny fanabeazana vaovao izany dia vao mainka mampilamina anay tsisy coupure ntsony ankizy fa efa lany mandritra ny fialan-tsasatra ny andro ratsy amin'izay misy ihany koa ny sekoly sasany izay tsy tena mankatoa n'ity tety-andro vaovao ity sy nanaiky ny alaina ambavana izy ireo saingy nilaza fa ny alava ny fotoam-piala sasatra amin'ny fotoana iampitana amin'io tety-andro fampianarana vaovao io no tsy mety amin'izy ireo vaolana ho an'ny sekoly nanaiky azy ity anefa ny fametrahana fianarana manokana mandritra io fotoam-pialan-tsasatra lavalava io lavalava ny fialan-tsasatra ny mpianatra tena mpianatra enseignement général moa misy eto aminay izany dia tsy mianatra ny ankizy kely fa vakansa miala-sasatra na lavalava izy mba tombony kely ho azy iny fa araka ny fangatahany ray aman-dreny izany dia misokatra indray ny sekoly ho an'ireo ankizy hanao cours informatique langue sy ny sisa izany androany no niditra tamin'ny telo volana farany tamin'ity taom-pianarana ity ireo sekoly miankina amin'ny fanjakana ireo sekoly tsy miankina kosa dia efa niditra taorian'ny fetin'ny paska amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 2 volana eo sisa ity tapany farany amin'ny taom-pianarana ity izany hoe ny 100 ny fandaharam-potoana sisa no fitaina ka iompana amin'ny fanomanana fanadinana ny ankabeazan'ny fotoana ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany fa eo amin'ny sehatra hafa indray kosa dia misy amin'izao fotoana ny fandraisana ny tolo-kevitra entina hanatsarana ny fampianarana eto Madagasikara etsika izay anamariana ihany koa ny herinandro maneran-tany momba ny fanabeazana nanomboka androany izany ary tsy farana ratsy amin'ny 7 ny volana ity ny fitondram-panjakana ny fiarahamonim-pirenena ny mpanakanto ary ny mpanao gazety dia mandray anjara amin'izany etsika izany avokoa raha araka ity vaovao tanteriny Miora Miaranjatov Sizo Randretsalama ity misy fiatraikany betsaka amin'ny tontolon'ny fanabeazana ka mampitotongana izany sehatra izany ireo krisy politika ny sesisesy teto amintsika ho ny firaisan-kina pirenena momba ny fanabeazana eto Madagasikara na ny CONAMEPT tsy vitan'izay ihany fa olana sedrain'ny tontolon'ny fanabeazana eto amintsika ihany koa rehefa vanim-potoana ny rivo-doza sy ny farim-piainan'ny malagasy tsy ahafahan'ny 5 isanjato ny olona mampiditra an-tsekoly ny zanany noho ny antony samihafa rehefa mipoaka ny sarombolany dia voatotoina ny fanabeazana dia hitantsika amin'izay le izy hoe isaonge nanomboka tamin'ny 20 ny simpiry no mipoaka reny misy akony amin'ny fanabeazana eto Madagasikara reny faharoa manaraka an'izay rehefa mitrangana hoe firenena tsy mari-potitra fa ao anatin'ny ahina ikorotana dia miato avokoa ny fanohanana sy ny famatsiana tsika mbola tsy mahefa tena dia misy akony izay eo ihany koa moa ny loza voajanahary na ny catastrophe naturelle ny cyclone voatery lasa ataontsika hoe amonjena nireo tsy manan-kialofana ny sekoly misy akony izay dia eo ihany ny hoe tsy tonga na ny farim-piainan'ny isa-tokantrano dia miteny dada sy neny hoe oka izay mbola vao mahay mamaky teny sy manoratra fotsiny dia oka izay fa aloha tsy mianatra intsony misy akony izay ireo fahatsapana ireo indrindra no antony anatanterahany firaisan-kina pirenena momba ny fanabeazana dinika andatabatra boribory manomboka androany maro ireo mpandray anjara toy ny solotena-mpanjakana mpanakanto mpanao gazety solotena-ny fiarahamonim-pirenena loha hevitra amin'izany ny fandraisana andraikitra amin'ny fanatsarany ny tontolon'ny fampianarana sy ny fandraisana anjara ny fiarahamonina ity ady hevitra andatabatra boribory ity dia tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny herinandro maneran-tany momba ny fanabeazana ihany koa izay tsy hifarina ratsy amin'ny 7 ny volana aprily ity manodidina an'izay hatrany dia andro iraisam-pirenena ho an'ny boky ny 7 ny volana aprily omaly araka izany dia misy ny tsenam-boky eo amin'ny esplanade Antaninarenina nanomboka androany ka hatramin'ny 9 ny volana aprily ho avy izao ary anisan'izany édition le lauréat izay bokina tafita ankizy maro andahoatra rahantsika ao anatin'ity fanadihadiana izay doka varotra nataony Rina Andriamalala sy anjarakotony iren'ity ny mikasika izay efa akaiky ny fotoam-panadinana amin'izao fotoan'izao na ny CEPE na ny BEPC na ny BAC ary ao anatin'ny vanim-potoanan'ny famerenana na révision izao ny ankizy sy ny mpianatra anisan'ny boky manampy ireo mpianatra sy mpampianatra ary ny ray aman-dreny ny boky le lauréat du CEPE
le lauréat du BEPC ary ny le lauréat du bac série A, C, D. Ahitanao ny taranja rehetra ary mafesy manaraka ny programa mpanjakana. Ahitanao lazadina karazany maro sy ny valiny. 13 taona nisiny izy ity ary hita manerina ny nosy, vondrona mpampianatra efa matianina manoratra azy izay notarihany Ratsimaolo Francine. Raha manjifa izany ety amin'ny Foibeny ety amin'ny collège le lauréat Andronono be Analamahitsy ianao dia mahazo fihenam-bidy 100 mandritra ny taom-pianarana. Fa amin'ny vidiny tena izy kosa eny amin'ny librairie tahaka ny librairie catholique sy librairie mixte Tanimena, librairie catholique eto Tsirabe, librairie Fakirata Matavy, librairie Saint-Luc eto Madagasikara Mahajanga ary ny maison Mohamady Diego sy ireo fivarotam-boky akaiky anao indrindra. Saingy izao, araroto mandritra ity herinandro ity manomboka androany fa 4 ny volana aprily hatramin'ny 7 ny volana aprily ny fihenam-bidy 500 isanjato atolotry ny le lauréat ao amin'ny esplanade Taninarenina. Anisan'ny mampiavaka ny boky dia ahitana lazadina 10 ny taranja iray, izany hoe mety ahitana lazadina 70 ny boky iray. Amin'ity herinandro ity ihany mandritra ny foire du livre ny alatsinainy fa 14 hatramin'ny 17 ny volana aprily izao no ahazonany fihenam-bidy 500 isanjato eo amin'ny esplanade Taninarenina. Koa araroty ary fa manampy sady mahasoa ny mpianatra hiatrika ny fanadinana ny le lauréat du CEPE, ny le lauréat du BEPC ary ny le lauréat du bac série A, C, D, sujet avec corrigé. Le lauréat ampiasao fa hanampy anao tokoa. Aorianan'ity dia tsy misy intsony ny fihenam-bidy ary verina amin'ny laony ny vidin'ny boky. Raha mila fanazavana fanampiny ary dia afaka miantso ny lahara tarby 03204 02323 na ny 03431 389 20 na ihany koa mitsidika ny page Facebook édition le lauréat. Eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa dia miditra eo amin'ny andiany faharoa amby roapolo ny herinandro ny fahasalamany ny reny sy ny zaza. Herinandro izay mifanindran-dalana amin'ny herinandro afrikanina ho an'ny fanaovam-baksiny manomboka androany ary tsy hifarana raha tsy amin'ny 9 ny volana aprily izao. Tanjona ao anatin'izany ny fampidinana hatrany ny tahapahafatesan'ny reny sy ny zaza eo Biterahana. Itolo iara no nanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy tany an-toerany Rindra Tahiry sy Doda Rahajaronjato. Fizarana vitamina A, odikakana, fitiliana tsy fanjari-tsakafo, fitiliana VIH, sida sy ny maro hafa santionan'ireo amin'ny tolotra hoenty ny herinandro ny fahasaman'ny reny sy ny zaza andiany faharoa amby roapolo. Tanjona hatrany taoriny fahombiazana isan-taona ny anatrarana 70 isanjato ny reny sy ny zaza amin'ny alalan'ny fanantsona izy ireo tobim-pahasalamana. Mifanindran-dalana amin'izay SSME izay ihany koa ny herinandro afrikanina ho an'ny vaksiny. Angonana salama firenena mandroso andaosika anao vaksiny. Mangataka atsika izay ray aman-dreny, mangataka atsika izay tompona andraikitra isambaratongana mba manao vaksiny ny zaza sy ny reny izany izay mbola tsy vita vaksiny averiko eto foana ara mafisika eto foana fa anisany firenena efatra notsongay Madagasikara raha resaka modely amin'ny lafin'ny fanaovana vaksiny ohatra amin'ny lafin'ny fikarakarana reny sy ny zaza. Vehivavy avy any amin'ny faritra Antsimo andrefana miisa 530 ihany koa no raisina an-tanàna niatrika fandidiana atao toliary ankoatra ireo tolotra mandritra ny herinandro ireo. Anerana nosy izay hetsika fanafoanana ny aretina mamanlava na ny fistule obstétricale izay. Nasian-Dramatovana Rajaonaromampianina teny manokana ny mikasika ity aretina vokatry ny vokaloloatra ity. Ny vadiny filopirenena izay sady renim-piay ny reny sy ny zaza ihany koa. Tsy miafina amintsika fa tena sahirana tokoa ireo vehivavy na lehibe na ny tanora tratry ny aretina faharovitana na fahatatahany tataviio ka tsy mahafantatra akory izay tokony atao amin'ny fitsaboana tena. Ao koa ireo atositosiky ny fianakaviana sy andosira ny fiarahamonina. Tsy takona fenina mantsy fa anisan'ny tena mahatonga io aretina io dia ny fampanambadiana ny zaza mbola kely loatra nefa mbola marefo dia marefo ny taovany. Ao koa ny tsy fiterahana any amin'ny hôpitaly. Mazava ho azy fa azo tsabony sy soroina toy ny aretina rehetra ny fivalanan-drano lava. Koa isika tsy salasala
anantona ny tompo-pahasalamana fa maimaim-poana ny fitsabony. Mahatratratra any amin'ny 7 ireo mpiasan'ny fahasalamana miaraka amin'ireo mpanentana isan-karazany narotsaka antsehatra amin'ity herinandro ny fahasalamana ireny sy ny zaza ity ahitan'izany avokoa any amin'ireo tompo-pahasalamana rehetra manerina nosina dia any amin'ireo toerana sarodalana indrindra aza. Ny anga omaly anatanteraka dia fibeazana any amin'ny nosy Maurice kosa ireo mpianatra ao amin'ny enam Androibe. Dia fibeazana izay natao ahafahan'ireo mpianatra ho mpitandra ara-panjakana, ahafantatra ireo lafitsara, azo ampiarina mikasika ny asan'izy ireo amin'izay fianarana ataon'izay raha oharina amin'ny zava-misy ao amin'ny nosy Maurice. Aritra 7 andro ny dia ataon'ireo mpianatra ao amin'ny cycle d'approfondissement manaraka ny lalam-pifanana gestion publique ao amin'ny enam ireo. Manazava ny antony manokana ny safidianana ny Maurice ary ny solotenan'izy ireo. Maurice nosy ohatrantsika ihany raha ny arena voajanahary no jerena dia tsy dia manan-karena ohatra noho ny Madagasikara izy kanefa raha ny fandrosoana indray ara-toekarena na ara-touristika dia hita izy fa lasa lavitra be dia izay ny safidianana ny Maurice hoe jerena inona tena point fort ny Maurice, inona ny zavatra tena mampatanjaka azy ampiarina aty Madagasikara koa any amin'ny sehatra asa misy anay tsirairay avy. Lafim-baovao hafa indray kosa tsy mitombina ny vaovao avy amin'ny polisy-pirenena mikasika ny mombamomba ilay olon-dratsy nanafika tranona karana teny Ampahibe raha ny fanazavany ny lehibe ny fonja. Isan'ny voalaza nandritra izay fampitam-baovao ny polisy-pirenena izay fa gadra avy ao amin'ny fonja n'Ankazobe manantanteraka asa ivelan'ny fonja i Patrika izay antsoina ihany koa hoe i Tita nanafika ny mpiara-miasa nanafika ny mpampiasa azy dia ilay teratany karana fanazavana nentin'ny tompon'andraikitra voalohan'ny fonja avy ao amin'ny Ankazobe no indro ary tantery ny Rindra Tahiry sy Stefan Rakoto Malala amintsika. Raha manantsialaza Patrick fantatra tamin'ny solona anarana hoe Tita voafonjy izay nambara tamin'ny Haino Manjery tamin'ny faran'ny herinandro mialohan'ny Pasika teo fa nandroba ny toeram-ponena ny mpampiasa azy. Ity farany raha ny fantatra dia teratany karana mipetraka eny Ampahibe. Lasa nandritra izay ny fiaran'ilay karana araka ny tatitra nataon'ny sampandrarahan'ny Elokabevava. Voalaza taorin'izay fakaroina fatratra i Tita. Tsy mari-potitra io vaovao io raha nambara ny lehibe ny fonja ao Ankazobe, fonja izay raha ny voalaza ihany koa dia nanagadrana aniramana tsy alaza Patrick. Io voafonja io dia voatazona aty amin'ny fonja be ny Ankazobe. Marina itona fa io voafonja io dia niala tany Atsiafa, voafonja tany Atsiafa izy io tamin'ny taona 7 nifindra tao Tanimora izy zany hoe nalefa tao Tanimora tamin'ny taona 5 ary tonga taty Ankazobe zany hoe nafindra taty Ankazobe transféré tamin'ny 6 octobre 2016 manaprofo zany ty décision de transfert ity. Tsy manana taratasy milaza ny antony ahafahany mivoaka na manao asa any ivelan'ny fonja raha manantsialaza Patrick raha ny fanazavany lehibe ny fonja hatrany. Diso araka izany ny filazana tamin'ny Haino Manjery fa nalefa hiasa ivelan'ny fonja na ihany koa ilay atao hoe MOP main d'œuvre pénale i Tita na i Patrick tamin'ny fotoana nambara fananaovany asa ratsiny. Tena miala tsiny tompoko fa tsy nanao asa ivelan'ny fonja mihitsy olo io satria misy soratra mihitsy amin'ity décision ty hoe interdiction de sortie. Io voafonja io teo anisan'ny voafonja tena anisan'ny olona tsy azo avoaka. Ka mahagaga anay mahita hoe mopo ny le olona ary zany mopo zany efa tsy fiteny tsony amin'izao fotoana zao. Corps extérieur no fiteny. Tsy mopo mihitsy olo io araka ny voalazan'ny serasera avy amin'ny polisy-pirenena ko mahagaga ahoana ny ahafantarana fa mopo le olona nefa izahay aty raha mamoaka mopo na mamoaka corps extérieur dia misy PV de commission amoanan'le olona hiasa ty ivelany. Mahatsiaro tena ho nodingana sy ninona tsy nantona ireo tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny fonjan'Ankazobe tao alohan'ny nanapariana ny vaovao tamin'ny Haino Manjery. Fihetsika izay mitory tsy fanajana azy ireo raha ny fanazavana. Sarambeny tsy mapety lasa manimba sady lasa manaparitaka vaovao tsy marina ireo koambarako aminareo vahoaka malagasy na ianareo to Ankazobe aza misy zavatra atao anareo mihitsy fa io voafonja io dia tsy mivoaka ny fonja ary tsy mirehire mandehandeha zany fa aty Ankazobe ato maison centrale de
Ankazobe izy. Noho ireo filazana vaovao diso ireo dia mangataka ny dinany avy ao amin'ny sampandraran'ny polisy misahana ny ady eloka behivavy ny lehibe ny fonjan'Ankazobe mba hidina ifotony anamarina ny fanadiadiana ataon'izy ireo. Inona tsika miampita amin'ny vaovao any ivelany ao Frantsa. Voafidy atrika ny fihodinana faharoa eo amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fahafitony volana Mey izao i Marine Le Pen sy Emmanuel Macron sambany teo amin'ny tantaran'ny Frantsa no nihintsana teo amin'ny fihodinana voalohany avokoa ireo antoko lehibe ny ilany ankavia na ny Parti Socialiste sy ny ilany ankavanana les Républicains izay nifandimby ny tondra ny Frantsa tao anatiny 30 taona izao. Dimy candidat natanjaka tamin'ny fifidianana fihodinana voalohany tao Frantsa. François Fillon avy ao ankavanana, Benoît Hamon antoko ankavia, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ary Emmanuel Macron. Nahazo salanisa 3.4 i Emmanuel Macron tamin'izany. Raha toka 2.7 ny an'i Marine Le Pen. Mifanipaka tanteraka ny fandaharana san'ireto candidat roa ireto ary samy niezaka ampiseho ny mampiavaka azy izy ireo. Ho an'i Emmanuel Macron izao dia ny ampitambatra ny frantsay no tanjony, isan'ny lahateny nataony izany maleriva. Je souhaite dans 15 jours maniry eo mba ho filohanareo aorian'ny 12 andro, filohan'ny frantsay rehetra, filohan'ireo tia tanindrazana rehetra, manoloana ireo mitady sarabazana. Face à la menace des nationalistes. I Marine Le Pen kosa indray dia isan'ireo tarigetra ny hitondra fiovana tanteraka eo amin'ny vahoaka. Vous avez donc le choix de l'alternance, la vraie. Manana safidy amin'izay ianareo, fiovana tena fiovana no entiko ho anareo fa tsy olona iray, izay mbola anohy ny fanaondry fitondrana ny fanesisesy teo aloha ihany. Tsapa fa nitady fiovana ny vahoaka frantsay satria tsy nisy tafiditra fihodinana faharoa ireo candidat natotry ny antoko lehibe toy ny antoko ankavia Parti Socialiste sy ny antoko ankavanana les Républicains. Izy ireo hatrany anefa no nifandimby nitondra ny firenena frantsay tato anatin'ny 30 taona izao. Ireo candidat amin'ny rahalahy natotry ireo antoko ireo amin'izao fotoana dia samy milaza ny ampifidy ny Emmanuel Macron avokoa. Anisany nampiavaka ny fifidianana tao Frantsa ny tahampavitriana. Mahery ny 2.7 ny tahampavitriany mpifidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany tao Frantsa. Voamaraina arak'izany dia maro be ireo olona nilahatra ny fidy any amin'ireo renivohitra any antoerana. Une longue file d'attente. Mahatratratra any amin'ny 7 tapitrisa ireo olona voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana ao Frantsa tamin'ity taona 2014 ity. Nahitana fiakaranto koa izany, mihoatra tamin'ny taona 2012 raha toka teo amin'ny 7.7 teo izany. Voamaraina arak'izany dia efa nahitana filaharana manoloana ireo birao mpifidianana misa 500 sy 900 sy 9 ao amin'ny renivohitr'i Frantsa. Nanomboka tamin'ny 9 ora maraina kosa ka hatramin'ny 9 ora alina teo no nahafahan'ireo mpifidy nandrotsabato. Tany Londres ihany koa izao dia tafiakatra hatrany amin'ny 2:07 alina ireo frantsay tonga mifidy. No ireo olana isan-karazany izay miseho eran'izao tontolo izao ary mikasika ny Brexit na ny hanesorana ny Royaume-Uni ao amin'ny vondrona Europeana dia mila manao safidy tsara isika. Ankoatra ireto mpifidy marobe ireto dia nanatanteraka ny adidiny ihany koa ireo candidat misa 12 tamin'ity fihodinana voalohany ity. Omaly maraina no nanatanteran'izy ireo izany izay tany amin'ny toerana samihafa avokoa. Mpitandro ny filaminana manodidina ny 5 alina no noezahana naparitaka tany antoerana tamin'io andro ny fihodinana voalohany io. Iny ihany koa no mamarana ny tapany voalohany ny logité ireto indray ny miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa. Tafajanao anatin'ny vondrona any Maki rehefa nandresan'ny Kenya omaly tolagandro arahanao anatin'ny ID Sport izany. Andro maneran-tany ho an'ireo biby fampiasa hoandrana any amin'ireo toerana voatokana hanaovana izany anio manodidina izay ary ny oyanao androany. Ramatoa eny amin'izao taona malaza amin'ny fandrahoan-tsakafo ary be mpanaraka amin'ny tambazotra sosialy no entina aminao ao anatin'ny insolita.
ireo rehetra ireo a no anasananao ao anatin'ny tapany faharoa izay rahanao amin'ny rajao sy rijotahina iza kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Ary dia mitoy ny logité tapany faharoa indray isika manomboka eto ary dia tsara fara zany no miaraka amintsika manao ny ianao. Salama tsara rijotahina salama koa ve anareo rehetra isa-tokantrano tompoko fa dia arabe. Iresaka fanatanjahanteny isika fa zaho aloha ny miteniteny foana. Pour que ton anniversaire soit le meilleur des fêtes, pense à Mialcrea. Mialcrea manolotra ho anao. Na vaovao sy maresaka elaela tena ho resahana aloha amin'ity arivotia dia manodidina ny taxi brosy. Rehefa mpandeha taxi brosy zay ianao tahaka anay zany amin'ny asa izay ataonay miakavia miakavanana mena varatra mena atsimo miakandrefana dia mahita fa tena aim-pirenena mihitsy ny asa ataon'la taxi brosy. Fa rehefa mijanona ianao ohatra hoe eo an-drano velona any Ambondromamy amin'ny ora fisakafoanana iny dia vahoaka. Rehefa mitsinana ianao any Marzeve na any Antsapanana dia vahoaka. Dia ohatr'izany koa mena atsimo any Ambomandroso na any Ambomaso. Tena be dehibe mihitsy ny olona mampiasa taxi brosy dia za zao variana fa aika misy olona mpiasa isan'andro any Antsirabe mipetraka nefa mamonjy asa isan'andro aty Antananarivo. Dia misy ihany koa olona mipetraka any Mahitsy mamonjy asa aty Antananarivo. Misy olona mipetraka ao Fianaratsoa fa mamonjy asa isan'andro any Ambalavao tsy ny Paris. Dia misy mpisolo vava ka mpisolo vava moa malalaka ny asany. Anio izy miaro ny client ny Tanosy dia mandray taxi brosy izy ny ariva dia any amin'ny tribonaly any Mahajanga indray izy manana client arovana indray raha pitso. Dia ohatr'izany ny asan'io taxi brosy io dia vahoaka analikisa zany no mivezivezy mampiasa le taxi brosy. Dia marobe ny olona mampiasa le taxi brosy fa marobe koa ny olona miankina amin'ny taxi brosy ny fiainany. Inona ny tiany olazainy? Ohatrany hoe mahazo vola be zany le taxi brosy satria be dehibe ny client fa be dehibe koa no sitina an'le vola azon'le taxi brosy iny. Ohatra tenenika nareo tompony fiara zao mazava ho azy miandro versement ny mpamily sy mivady aman-janany miandro vola avy amin'ny taxi brosy io. Mpanjara solika mazava ho azy ny mpamatotra entana io entana io tsy ndrehetrarehetra mahay mamatotra entana taxi brosy fa voalavitra fotsiny dia fantatry ny polisy hoe taxi brosy ity na tobily mpianakaviany ity noho ny fahaizana mamatotra ny entana. Ny mpaniera io chauffeur anao io tsy mahay mitady client io entina ary ny olona koa misadakatra be mamonjy an'ireny le bureau ny coopérative reny fa ny mpaniera foana no mahavantana azy. Na dia fitahan'ny mpaniera azy izy ohatra hoe 7 alina makany Diego dia angalan'ny mpaniera hatramin'ny 4 alina 7 alina ohatra nefany 4 alina indray laotsaka ny mpaniera atsy amin'ny taxi brosy. Ny mpaniera dia miantehatra amin'ny taxi brosy. Ny assurance miandrandra vola avy amin'ny taxi brosy. Mécanicien, ny électricien, mpivarotra piesy, mpanamboatra porte-bagage tsy maintsy misy porte-bagage ny tomobile, ny mpanao seza, capitonneur rehetrarehetra zany satria misy olona miditra ao anaty taxi brosy tsy mahay miditra ao anaty taxi brosy fa manitsaka an'io seza rehetrarehetra io miaraka amin'ny kirarony simby io. Ny taulier mety mandona kely tomobile n'olona hafa na voadona kely ny zavatra hafa. Ohatra zany koa mpandoko fiara. Ny coopérative ny 10% ny vola azon'ny taxi brosy io rehefa miala eo amin'ny stationnement io tsy maintsy makao amin'ny compten'ny coopérative. Police sy ny gendarme moa tsy resahako aminareo koa. Dia ohatra zany no mahazo an'ilay taxi brosy. Zava-misy anefa dia zao ireo le mpandeha be dehibe resahantsika ireo mahantra daholo ireo olona reo. Dia rehefa mahantra ireo olona reo dia voalohany miady varotra ireo olona reo rehefa mandeha taxi brosy. Tena aoko fantatra reo mihitsy fa tena miady varotra ny olona. Mandeha makaneta matavy 2 alina miady varotra aloha. Za tsy manana fa tsy 500 sy ray alina ko. Fa miodikodina mpanera raha voalefanao iny olona iny dia fa raisin'ny taxi brosy hafa iny. Dia ny dikan'izany zany mandeha amin'ny fatiantoka zany le taxi brosy.
avy eo koa io clientanao le mandody mary Israel io mbola mifidy tomobile io fo mandeha za am'ty tomobile ity ny andeha dia io tomobile io nefa rahantsika malala amin'izao fotoana zao misy karazana tomobile zay amin'ny taxi brosy tsy teneniko anareo le maritra fa tsy mandeha afa-tsy amin'ny tomobile io ny olona io tomobile io kosa aloha matanjaka dia tomobile io kosa aloha misy confort fa izao lafo be ny masokarana io tomobile io tsy mpanao taxi brosy rehetra zany mahavidy an'izy io fa lasa mindram-bola any amin'ny banky vao mahazo ny karazana tomobile anankiray io dia io tomobile io mora vaky ny jantiny le azo mihitsy tsy natao hitondrana olona sy entana be dia be le izy dia mora vaky dia ny janty anankiray zao lasa 900 000 francs 7 alina sy rahetsy vidina janty anankiray ny lalana nefa eto amintsika misy lavaka misy tetezana fa midona kely le janty le tomobile dia efa pria vita ao zany ny pneu sy ny janty dia aveo koa io tomobile io matanjaka be fa raha vao simba zay le moteur raha mbola tsara izy aloha tsy manino fa raha vao manomboka simba le moteur ka vahana soloana zay pesy tsy miverina amin'ny herin'ny taloha intsony dia izy io amin'le izy le mery mandeha be dia miasa be ny frein misatra dia mora lany plakety vetivety le tomobile dia zany mivoaka amin'ny tomobile io tsy lazaiko anareo ntsony hoe ny coopérative zay iasany tomobile io dia matetika ny filohana coopérative zany misy coopérative be dia be ny ankamaron'ny filohana coopérative miasa hitantsika ireny ny président reny tsy manana tomobile miasa ntsony fa miandro fotsiny an'le 10% atsofoka le tomobile ary ny président na coopérative manana tomobile azy dia zao raha manana tomobile izy ka tonga ny tomobiliny na dia efa milahatra aza ny tomobile rehetrarehetra hoe anjarany ihany na raha pitsony anjarany ihany na raha afaka pitsony mameno rehefa neny président tonga eo alefa aloha neny président dia zany nefa lalàna iainan'le taxi brosy rehetra zao vokany marary le taxi brosy tena iainany olona satria tadio tsara fa akoatran'le mitatitra olona dia mitatitra entana koa ny taxi brosy ary eo no mba manampy kelany zareo amin'ny resaka gazoal manana taratasy maika ianao taxi brosy no ankana misy zavatra tianao ampitondraina maika tsy fantatro na entana ohatran'izany dia ny taxi brosy zay no ataony hoe commission ary efa lasa tena iainan'le taxi brosy mihitsy zay zavatra zay dia zay le taxi brosy mamelona atsika sy tena iainantsika izay no marary amin'izao fotoana zao dia vokany ny tena professionnel ao anatin'le taxi brosy zany ny tena mivelona ao anatin'le izy hatramin'izay efa tsy manao taxi brosy tsony tsisy dika ntsony le izy aminy fa no manao taxi brosy amin'izao fotoana zao ny akabia dia olona nahita vola tampoka tatsy taroa na mindram-bola satria fitopolo isan-jato ny mpitatitra amin'izao fotoana zao dia ananany banky vola daholo satria mividy ny tomobile ao aminy ny akabiazan'ireo olona mampiasa taxi brosy reo zany dia efa tsy le tena professionnel taloha ntsony fa mitady toerana mba ampiasana vola dia mazava ho azy fa tsy tena mbola ao anatin'ny zareo zany mitraikafo ohatra anankiray iainantsika menakavy ny resaka taxi brosy nefa tena iankina ny fiainantsika inona ny olona zaina inona ary zany ny olana za manokana tsy mahita n'le vaolana fa raha ny fahalalako anazy zany dia singa anankiray ao anatin'ny fiainam-pirenentsika mihitsy ny marary oatra zany ary mifampiankina ny daholy dia zay io problema mba iandrasana vaolana amin'ny mpitondra io iresaka kely ny fividianana tany frantsa fividianana tany frantsa dia lazaintsika teo fa na ny atoko akavia ny socialiste na ny républicaine atoko akavanana zay mitondra ny frantsa nandritry ny 3 taona ny fandimby eo ry zalahy dia samy tsy lany daholy ary tsy tafakatra dia zay mitory daholy zava-misy manko dia zao rehefa ny ankavanana ny lany tany frantsa dia zao vadika akavia kely avy eo vadika akavia dia avy eo indray mivadika akavanana fanao zay rehefa ny akavia ny lany dia zao mba mahazo azana kely ny olo-tsotra satria mba milatsaka kely ny etra aloha fa sahirakirana kely ny patronat ambonimbony kely ny etra dia rehefa ny patronat rehefa ny akavanana indray no mandresy dia ny patronat ary ambony ary indray somary tsaratsara toerana fa mijalojalo kely indray ny akavia ka le frantsay zany amin'izao fotoana zao dia nanapa-kevitra mihitsy tena nakavia na akavanana mitovy foana tsika ty Madagasikara manao zany rehefa misy fividianana le frantsa dia ianona ny tsara tsika mihitsy marary andoha ianona ny tokony olany ianona tsy tokony olany fa reo marikeo tsara mihitsy amin'ny fiainam-pirenena sy ny politika frantsay fa tsy manova ny politika frantsay
aty Madagasikara sy aty Afrika mihitsy na ny avy na ny avanana fa ny frantsay zany zao nalala hoe reto a dia mitovy ihany aminay a ka roy zany zay andeha hivadika ary aiko tsy mankasitraka an'le Marie Le Pen satria fantatro loatra amin'ny politika any fa aiko raha olany azy Macron io dia mety ho any miraika amin'ny 10 na 10 franc isan-jato any ary zay vao maika ary zakany André Le Pen zany programme zany fa afaka efa taona indray na afaka 5 taona hiakatra zany izy satria zao toerana misy an'le Marie Le Pen eo amin'izao fotoana zao zany manapirofo fa hoe hay miaino azy ihany ny frantsay ary manomboka manaiky azy tsy kelikely satria niakatra io isan-jato io tena mampitahotra io rijatay anazy moa izy ie ry zareo io resaka fanatanjahantena sika toy ny isaky ny alatsinainy Ide Sport. Maromaro ny vaovao entina nisan'izay ohatra ny nitranga omaly nandresany Kenya omaly tolakandro ny Makia rehefa midika fa dia tafajanona ao anatin'ny vondrona aloha zany isika ankoatr'izay dia misy ihany koa ny vaovao maro samihafa ara-panatanjahantena hoentiny Andry Lalaina Andriamasy sy misy Sara Zafinjatova ao anatin'ny ireto sary reto. Tafajanona ao amin'ny vondrona A ny Makia Junior rehefa nandresy any Zimbabwe tamin'ny isa tery dia tery 4-3 tamin'ny lalao féditeur natao teny amin'ny kianja be Mahamasina ny alady tolakandro lasa teo. Efa saika ratsy nefa satria hatreo amin'ny 7 minitra ny lalaovana dia mbola nitarika ny isa 5-3 no 9-20 zareo Zimbabweanina. Nanana fanafiana maro ihany ny Makia saingy nikoropaka loatra ka na latsaka ny baolina na nanao passe en avant. Segondra vitsy fanana lalao natonga ity essai ity Badouda vovadiky bolo ho isy izany ary dia niotra isa tokana tamin'ny Zimbabwe isika. Naneno ny gonga ary dia tapitra ny lalao. Afaliana ny amin'ny Makia mbola tafajanona amin'ny vondrona A. Faute zany ny tena be da be dia tena tsy afaka ny aina mihitsy tsika. Zany hoe nanao faute be da be antsika dia ohatrany misy pénalité foana zany dia tsy afaka ny aintsika zany tamin'ny ankapobeny. Mafy koa ilay pressing satria hain'ny malagasy maty iny satria raha resy eo atsika dia tsy nisy tsony zany ny 20 amin'ny heritaona dia natao tanatany le bankila tsy maintsy mandresy io maty io mba hitohizan'ny rugby ato Madagasikara zany dia mety izay koa mahatonga an'le bandy kely teny ambony teny angamba satrana dia lasa maika loatra dia lasa misy bola latsaka angamba. Taonio dia laviny Namibia tamin'ny isa mazava 9-20 no 4-20 Kenya. 10 minitra ny laovana dia efa nahatonga essai indroa Namibianina. Fietsika feno teknika sy faiza miaraka ary vatana no tombona andreo Namibianina ka tsy nampanasarotra azy ireo nanilika any Kenya ny batany amboara tamin'ity taona ity. Mbola voatana ny Lazara Ndofidi manana niaraka tamin'ny fiarany Peugeot 106 ny fepitaona tsara indrindra ho an'ny slalom 2 minitra sy 20 segonda sy 10 ampahazatony no totaly ny fepitaona ny Laza raha 2 minitra sy 20 segonda sy 10 ampahazatony ny an'ny Hugo Louvel izy alarina faharoa niaraka tamin'ny fiara Citroën na C2 nameno ny podium tamin'ity slalom big TMF ity Ifred Rabekuto namily ny fiara Peugeot 206 fa efatra kosa IRB izay tara segonda vitsy. Sorana be da be ny ray aman-dreny hoe mampirisika an'le zanaka fa najaly ary tena dia raha hita tena mitantaina be mihitsy rehefa mandalo zareo fa le izy moa efa passion dia ampitaina tsikelikely. Na izany dia tsy nitsanga menatra IRB nahita ireto zana amin'ny rahalahy izay sambany nandray anjara voalohany tamin'ny slalom. Mika Sifaniry vao efatra 10 taona monja samy mitondra fiara Citroën na C2 avy.
fampianarana koa zany le izy dia mila makalesina amin'le erreur natao dia misaméliorer tsy moramora eo zay. Tsy hoe ambonimbony fa mbola mianatra tsikelikely. Manaraka zany mbola iotrana. Ie tokony. Tafiditra larina fahasivy faniry ary larina fa 12 unika izay nanao taonao ny sabotsy maraina saingy mbola afaka nandray fianganana ny alahady. Ekipa roa hatry no malilady no tsara toerana misy matchiny andiany fahenina izay mizotra eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena. Samy nandresindroa avy hatreto ny faculté en sciences sy ny ENEAM. Ny faculté en sciences izay nandavy ny NTH tamin'ny isa 5:30 no 4:30 ny sabotsy ary nandresy ny GSI tamin'ny isa 2:70 no 2:20 ny alahady. Ny ENEAM kosa navita nanilika ansesy ny ST sy IMGAM. Samy tarika vonjomaika amin'ny vonona misy azy izy ireo. Ankoatr'ireo dia tojo faharesena indroa sahady ny ekipany latsaka ny 70 taona dia ny faharesena nanoloana ny SK 2:70 ny sabotsy sy ny fiondrena nanoloana ny ISCAM 5:20 ny 3:70 ny alahady. Teo amin'ny sokajy vehivavy indray dia lalao roa no vita omaly dia mifandreseny ISCAE ny FT sy ny fandavony SM ny ASM. Ny toy androany ka hatramin'ny alakamisy ho avy izao ny dinga fanitsanana amin'ny tisy machine andeha amin'ny fahenina ity mialohan'ny rosona amin'ny dinga amin'ny famaranana anomboka ny zoma eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena. Sekoly sy toerana maro no efa nampianatra ny taranja iady an-tsekoly na ny judo at-skool. Ankoatra ny teto andrenivohitra toa ny avilo ambotro manjaka ambatonakanga ary ny sekoly ambony ST dia efa miparitaka manerana nosy izany toy ny any Antsiranana, Tomasina, Fianarantsoa, Antsirabe ary Tsiromandidy. Samy natonga solotena izy ireo nandritry ny faninanana izay nokarakaray ny sekoly ambony IST tao mikanja amin'ny tafony Mahamasina sabotsy lasa teo. Fotoana izay fampitsapany reo ankizy kely mianatra judo ny fahaizany sy ny heriny. Ankizy mafetena amin'ny herisetra ny an-tsekoly. Tsy atahorana ny hoe herisetra ny ankizy satria izay ma hoe culture and judo in school. Efa ao anatin'ny hoe kolotsaina mihitsy zany hoe fitazana fanatanjahantena ao anatin'ny fifankatiavana izy ary naity règlement technique toera misy fetra ny fampiasana an'ilay judo fa tsy makany amin'ny herisetra akory. Judokana didina ny 20 izy ireo niatrika ity fananana ity. Ankoatra toerana sivy efa misy ny judo at-skool dia sekoly sy toerana 10 hafa ihany koa iparitahany izany. Fanarahana teo amin'ny ministère fanabeazam-pirenena sy ny fédération malagasy taranja judo notroy ny confédération africaine ho an'ny taranja judo. Pongiste nisa 70 no tonga niatrika ny Open ho an'ny tennis ambony latabatra. No karakaray ny section n'Antananarivo renivohitra tena mikanja amin'ny Tafinakatso ny farany anandro lasa teo. Fananana izay natao mba anaiterana ireo pongiste sy ireo mpilalao vaovao mba hiditra anaty club. Tena tratra aloha mbola tsy mahafapona izany ary fa tratra izy aloha araka ny eritreretana azy eo rehefa mahazo 50 eo dia efa zava-dehibe zay satria atao Antananarivo zany eritreretana hoe tokony iveratra io ary zay ary ato anangana centre de formation na tennis de table iaraha miasa amin'ny commune urbaine Antananarivo dia amena itoerana izy dia eo zay alokatra école mihitsy misy mpampianatra dia amin'izay fotoana zay dia mba voamaika mbola hitomby ihany eto Antananarivo. Na izany aza dia hita misongadina trany ireo pongiste mahay sy efa nitondra avy ny vonam-pirenena toandry Arvel sy Dadanina. Aoriny teo Open ity dia karakara ny fedina izay tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra ny tompon'andraikitra ao aminy. Teratany malagasy maro no tonga niatrika sy mifanotrona tamin'ny fihaonana ara-panatanjahantenareo malagasy any ivelany na ny RNS izay natao ny farinandro mipasika lasa teo tany Poitiers. Isan'izany ireo mpikatroka fanatanjahantena malagasy kalaza fahiny ary efa norom-ponena na ny ivelany. Satria malagasy zany ny rehefa tena dimiana betsaka ihany satria zao tsy weekend efa betsaka efa atỳ amin'ny 5,000 malagasy no andrasana. Angamba tsy événement goavana ohatran'izay zany raha mbola hoe eto France na eto Europa hoe ho an'ny gasy. Tao ihany koa ireo malagasy maromaro ny agny avy taty an-tanindrazana toa ny Gottlieb mpanao atsikana sy mpanentana.
zahako tamin'ny TRNS ty isaky ny miteny dia miteny alolona foana hoe voalohany indrindra aloha ianareo saminareo rehefa tafoana amin'ny RNS miteny ena gasy inona moa ny tsy anararotana an'ilay izy rehefa mandeha amin'ny RNS dia asaivo mifanerasera amin'izay mahay miteny gasy koa ny ankizinareo ary ataovy izy andehanan'ny ankizinareo 12 taona ny mihoatra ka mbola tsy tany Madagasikara loatra satria mety tsy mazoto ilay ankizy hoento makany izy a hoento maka volotany izy raha tsy ivona dia taranjam-panatanjahantena maro no ny faninanana tany Poitiers ny ampy ireo hetsika ara-kolotsaina ary ny fampiratiana sy fanehoana maha-malagasy tao amin'ny village Madagasikara. Izay ny vaovao ny fanatanjahantena sa raha misy tsy dia tena fanatanjahantena loatra no resahako fa mijery zanaky Herbia le kambana le efa manamora sady efatra ambin'ny folo taona dia mijery an'ilay fitezana amin'ny resaka judo koa mbola ankizy ihany dia ireny no akatsika le menakavy lesina hoe raha ohatra ka tiatsika zany ihira ny zanakitsika dia mbola kely dia zao mihira izy ao an-trano tiatsika miresaka fanatanjahantena dia ane mbola kely izy a dia efa aleo izy a anao an'ilay fanatanjahantena fa zay ny tena antony ny soratra masina moa dia miteny hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zasa mivavaka tany Nosbe a tamin'ny paka teo dia ny ankizy ao Nosbe ny zazakely a mandehandeha eraky ny fiangonana tsy babedy aty Antananarivo ka misy hoe zanakareo bedy pasteur vao mitabatabana mitomaniny zasa fa ny ankizy a mandehandeha eraky ny fiangonana tsy manakorotana ary milalao fotsiny izy dia izay fahazaran'le ankizy zany hoe mahafinaritra azy maka any am-piangonana dia lasa mivavaka izy rehefa avy eo fa raha zaza tsy entinao any am-piangonana na be disinao izy raha vao maka any am-piangonana dia mialatsiny aminao afa dia tena tsy hoany izy ela be ato zany izy alao aody ia iresaka ny hoianao ndraitsika andro iraisam-pirenena ho an'ireo biby ampiasaina any amin'ny laboratoire ny androandroany ary dia misy teny anankiray izay teny frantsay cobaye izay tsy ahitantsika tsy fampiasantsika loatra amin'ny teny malagasy misy dikany anankiroa izy io ary izay no monina izany nantanina ny olona hoe fantatsika ve ny mety ho dikany izay hoe cobaye izay ina fahafantaranao an'izany hoe cobaye izany anao tsy fantako izany madama cobaye tsy fantako mihitsy mbola tsy cobaye le mitondra soavaly reny sa tsy haiko cobaye ohatrany hoe miasa saina be le olona fa tenina moa tenina moa le hoe cobaye teny malagasy hoe zany cobaye zao tsy fantatro zany cobaye zao cobaye dia zany hoe cobaye zany hoe zany zao zany hoe tsy teny vahiny any zany tsy fantatro zany raha fahaelonao fotsiny cobaye tsy tena tsy fantatro le cobaye fa tenina tenina zany teny anglisy teny mbola tsy haiko mihitsy cobaye mbola tsy haiko haiko zany le cobaye film le cobaye film cobaye hazo ny cobaye hazo ivelesan'olona ohatra salazay izay no atao hoe cobaye bâton cobaye tsy haiko zany manao fanorizana azy tena tsy haiko tsy dia tena fampiasa tokoa zany le izy mety hoe ny ampianarana ihany angamba no mampiasa an'izay ny cobaye dia araky ny voalazako teo misy dikany roa ny voalohany dia anarana biby izy io amin'ny teny malagasy angamba ny mety madika azy kokoa dia hoe bitro voalavo satria izay no manakaiky azy indrindra biby avy any Amerika atsimo any ny cobaye ny dikany faharoa dia le hoe satria io biby io dia nampiasaina anaovana fanandramana sy fitsapana fanafody isan-karazany ary taty aoriana dia lasa izay ilay fiteny azy hoe rehefa biby na zavatra anaovana fanandramana dia fiteny hoe atao cobaye amin'ny teny frantsay hoe servir de cobaye izay mihitsy ilay izy lasa nisy an'izay dikany faharoa izay ary ana amin'ny teny malagasy ary rehefa miresaka dia ohatrany hoe atao cobaye fa tsy misy fandikana azy teny malagasy angamba hoe atao sorona tsina lasa fivavahana fa hoe atao tsy fantatro asa misolovakeny akalana koa ngamba tsy fantatro ohatran'izany
fa tsisy mahadika azy aloha satria mikoba dia zao didina fotsiny le bitro voalavo dia ahafantarana hoe io raka izy ny fony io tokoa ny tsinainy ty zao ny zao ty ny afokavoka andrisena lahatra n'le mpianatra zany hoe tena misy marina izy fa tsy fironona dia iny dia vita eo ka mety ho sorona ihany zay satria natao sorona le biby mba hitondra fahalalana sy fampianarana ho an'ny ankizy tena marina fa misy koa efa mitatra be le izy ny olona zao dia misy atao kobay fotsiny am'izao ndao re tsy vonoina satria tena anaty film zany fa tsy cowboy ny cowboy ndray le mitahina sahoany diso be mahitsy afakoa misy mona kobay misy kobay ie mihintsika fa dia nitondra fanazavana kokoa atsika rehetra izay teny izay a ny solita indray ary solita dia raha matoa anankiray no resantsika anisan'ny malaza amin'izao fotoana izao ny hoe youtube no mandefa vidéo kelikely eo amin'ny internet eo na iza afaka manao an'izay avokoa ary afaka mampiseho ny talentany ohatra eo amin'ny youtube zay ity raha matoa ity ihany koa dia anisany nampiasa an'izay somary hafa kely nefa izy satria izy dia efa lehibe dia lehibe tokoa ndao arahantsika ny sary eny amin'izao taona amin'izao fotoana ity ramatoa ity mahandro ireny sakafo nentim-paharazana ireny ny tenany mahatratratra ny amin'ny roa tapitr'izany ireo olona mianatra ny fomba fahandro ny sakafo ao amin'ny youtube ity zafikely ny antsoina hoe laksimanina ity no nanana ny hevitra tamin'izany indray andro izao sy ny namako tafiaraka ary tsy nahita sakafo hoanina izahay avy eo ary izahay nanamboatra sakafo natokana ho an'ny mpinamana tamin'ny finday no nakainy ny sary ary avy eo dia nalefanay ao amin'ny youtube avy hatrany ny fomba fanamboarana izany teo ary no tafatsiry ny eritreritry hoe aleo atao ibebe no mahandro sakafo dia izahay no maka sary indray ny mba ahaizandreo olona mandro sakafo nentim-paharazana no tena antony izao ary dia tsy mitsaha mitombo ireo olona manaraka azy amin'ny youtube ny mba ahaizandreo olona mandro sakafo nentim-paharazana no tena antony izao ary tsy mitsaha mitombo ireo olona manaraka izany ao amin'ny youtube An'ity ramatoa be ity atao avokoa mantsy izay sakafo rehetra ary dia vita ny matsiro tsara zany. Tsapan'ity ramatoa ity ihany koa fa mihamaro ireo olona manaraka ny ataony ao amin'ny YouTube ary dia miezaka manao ny tsara hatrany izy. Anisany fanontaniana napetraky ny olona rehefa mahita izy ireo hoe taizana na aizanao mahandro sakafo tahaka izao, tena mahay mihitsy ianao ary mbola mahavita miasa mafy ihany amin'izao taonanao izao. యాక్చువల్గా తను అన్ని వంటలు వెజ్ నాన్ వెజ్ అన్నీ బాగా చేస్తుంది. కాకపోతే తను చేసే వాటిలో ఈ బ్రింజాల్ వంకాయ. Despite struggling with her eyesight, which has been deteriorating, this awesome grandma has no plans to stop cooking anytime soon. Zita zany raha olona marina fa dia tena mahay maro izy reny akondro reny ilazana koa fa afanetsinana antsika ravina akondro ny nana sakafo hatramin'izao eto Madagasikara mbola mihinana amin'ireny tsika reny natao ka le fitenenana hoe tsy nalazo akory ny raha mihinanana dia misaraka izy mivady iny le ravina akondro ny nanana ny sakafo tao anaty fetiny mbola tsy malazo dia fetiketikely zany dikany. Midika izay fa misy fandraisana misy razambe tsika any amin'ny zareo any toetry ny andro ary. Ny somary miverina kely nafampana teo tatoato andro vitsivitsy izay raha ny teto Antananarivo sy ireo faritra voatany ho an'ny rampitso manokana dia hiverina kely indray ny orana
malefaka orana tandrifon-drahona mifaritra sasantsasany manomboka marainy izay raha ny faritra Toamasina iny ary aharitra tontolon'ny andro ho an'ny faritra any amin'ny faritry Antananarivo sy Fianarantsoa indray kosa dia ny hariva no somary ampiampy izay rahona izay ary tsy tokony haritra ihany na izany azy na dia misy aza ireo orana hitantsika ireo. Ny maripana 13 ny mangatsika indrindra Anantsirabe sy Fianarantsoa samy 13 ny voamaraina aloha ny mpisamy masoandro 15 kosa Antananarivo. Ny mafana indrindra dia 13 amin'izao fotoan'izao Mahajanga, Toliary ary Antsiranana Rampitso atoandro ireo maripana ambony indrindra ireo tsy dia misy fiovana zay tatoato. Ny masoandro kosa dia amin'ny 9 latsaka 9 minitra no hiposaka ho an'ny Rampitso ary amin'ny 9 latsaka 7 eo no ilentika somary efa mirosy ihany izay fotoana ilentehany masoandro izay no azo ambara amin'ny toetry ny andro asara misy anampiana ianao tsy misy anampiana fefabe mivoalaza fa dia mirary soanareo amin'ity aliny ity dia raha pitso indray légité atsika manaraka veloma toboka. Ianao no misafidy Watoboka miaraka amin'ny Paris Sport ary ty herinandro ty amin'ny alatsinainy ty aza misaraka aminay fa ireto baolina mafinaritra be watoboka sy afahanao milalao miaraka amin'ny Paris Sport. Paris Sport ianao no misafidy. Ity ampiatovala dia efa lazay lalao sahazy fa ity le atao hoe pari multiple zany hoe vola iray ny lalaovinao fa afaka ataonao match maromaro nakambanao ao anaty tika iray. Atombontsika any amin'ny Premier League ary Chelsea eto ifandona amin'ny Southampton. Chelsea hatramin'izao aloha dia mbola izy no atao hoe leader ao amin'izany Premier League zany cote-net 1,36 ihany fa izy no andeha ho alaitsika. Ny faharoa kosa dia ho any amin'ny La Liga tsika zany hoe any Espagne Atletico de Madrid eto andriandrareo Villarreal. Atletico de Madrid hatreto aloha dia efa tena hoe manana ny toerany tsara mihitsy ao amin'ny La Liga ary manana ny tanjany ihany koa vao avy tafiakatra amin'ny demi-finale izy zao ao amin'ny Champions League. Raha ny kotiny aloha dia 1,44 ary amin'ny mahafavori azy dia izy ihany koa no alaitsika amin'ity lalao ity. Lalao fahatelo kosa dia Coupe de France efa aty amin'ny demi-finale tsika zao. Angers eto mandray ny Guingamp mazava ho azy ny tompotrano aloha ny alaitsika sady izy koa ny ataontsika hoe favori eto 2,30 ny kotiny. Andeha ary ikisaka farantsika ho any Allemagne any amin'ny efa demi-finale ny Coupe d'Allemagne koa isika zao i Borussia Mönchengladbach eto andriandrareo Francfort. Izay koa aloha dia tony mahazatritsika dia maka ny atao hoe favori ihany aloha mampiakatra chance antsika zay 1,95 eto ny kotiny Borussia Mönchengladbach. Andeha ary ho atambatsika atao foa ireo koty rehetrarehetra safiditsika teo. Tavoalohantsika naka ny Chelsea nanana koty 1,36, tafaharoa naka ny Atletico de Madrid nanana koty 1,44, tamin'ny fahatelo kosa naka ny Angers nanana koty 2,30 ary farany tetsika naka ny Borussia Mönchengladbach nanana koty 1,95. Ireo manome total na koty 8,78 raha ololavintsika vola 20 000 ariary io na hoe 100 000 francs dia possible tonga 175 600 ariary. Anao ary sisa ny safidy dia ampio an'le ketriketrika kely any aminao afahanao milalao fomba filalao tsy miova. Ny fiantsonan'ireo laharatarby anankitelo ireo misy an'le loko anankitelo mandeha eraky Madagasikara izy ireo manomboka 10 maraina ka hatramin'ny 12 alina afaka antsona foana. Ny fomba filalao fahatelo kosa dia ny fankamisana ety aminay na eny amin'ny mpanjinjara Paris Sport rehetrarehetra eny misy foana eny ary misokatra maneraky Madagasikara. Zay ireo fa dia mirary soa dia mirary fahombiazana antsika rehetra miara-milalao amin'ny Paris Sport mandra-pena tompoko. Sport ianao no misafidy. Telma safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijou Torresantien mividy volamena manolotra anao ny Logité. Mogul, c'est trop bon avec le JT. Spaghetti français. Spaghetti français.
spaghetti francia safidiko safidintsika bijouterie vita volamena tongava malaky ao angalely sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box manolotra ho anao ny Le JT Tiara ny tsirony voankazo manolotra anao ny Le JT la saveur ultime des fruits tsy pèse raha tsy plaise préservatif lubrifié en latex pour hommes plaise manolotra anao Le JT izery ny Le JT miaraka amin'ny Ice Pop Drinks Dynamique, ne t'arrête jamais. Dynamique, de l'énergie à boire, vous présente Le JT. Couche slippers, couche at kissak. manolotra anao ny Le JT